rehefa miteny hoe tsy misy districta ho adino intsony tamin'ny mandat voalohany dia hoy aho matsy ankehitriny hoe tsy misy commune adino intsony ho marque zay nanaovantsika an'izao a trano ho an'ny commune eto Alakamisy Ambohimahy zay. Zava-misy au fianarantsoana zany mbola hitoly izy hitoy amin'ny teny ity sarapitsy hoe fitokanana zava-bita rapitsy moa zany no faranana amin'ny resaka le hoe ao amin'ny collégium le collégium 2.0 zany io akoatra ny eto Antananarivo dia fianarantsoana anana nientsikenjehana be io asa io satria ela ihany ny resahana an'io satria collégium zany dia miaradia ao anatin'le tetia satria pôle urbain le pôle urbain zany dia mitovy an'le aty Antananarivo le misy an'le Tanamasoandro dia any Mahajanga le nisy arena Thomas nisy an'le Miami dia zany tany fa ao zany misy pôle urbain dia le pôle urbain fa ela ihany resahana lizy tsy mety tanteraka lizy aloha le tanteraka resahana zany hoe vita tsara araka le ataontsika hoe maketina avoaka tamin'izany fa le collégium zany hoe tsy maintsy hoan'ny fianarantsoa mba ho mariana kely mba misy zavatra dia tanana dia io zany no nezahana andro fitainy ititeny hoe manara-penina sa tsy manara-penina fa collégium ny anarany aloha zany nazanaty zany anaovana fampisehoana hatramin'ny rapitsy tolakandro dia hoe ny mpanakanto amin'ny faritra moa zany no isan'ny fandimy eo anatin'izany dia iny zany hiteo satria ny tena andrasan'ny olona raha resaka fianarantsoa mantsy dia isan'ny hoe za zo mba andrasako hoe hitsitika ohatra le orinasa malagasy mpanao fiarakodia dia ny karenjy zany ny karenjy mantsy zany efa ela ihany izy io ary mampiatrano tanora le ataontsika hoe tanora le sady mianatra asa zany no reo ingénieur samy hafa ihany koa manao an'ilay fiarakodia dia mba miandry azy zao hoe isy fitsidianao ve zany dia mba hanao promotion satria eto Madagasikara ihany mamokatra an'izany fiarakarena marina fa hoe reo kojakoja fototra toy ny hoe moteur sy ny 4x4 lizy dia efa moteur avy any ivelany satria raha ny mazana 2 amin'ny kareny zao dia moteur na Berlingo zany no ao anatiny dia ny 4x4 anazy ny 4x4 le Dangel amin'le 504 le Dangel reny zay zany ny ao fa reo ataontsika hoe ny tanora le eo an-tanàna dia manao le moulage na fibre fanaovana carrosserie trotrona zany dia io moa zany fa nisy fotoana mba hoe ampiasaina raha mba mahazo andray zany débuté satria le karenjy dia adapté amin'ny toetra ny lalana eto amintsika zany ohatra mbola tsy dia mahita débuté hoe ary-panjakana aloha zao nitako misy hoe ministère ohatra sy ny sisa sa hoe lizy mifaninana amina hoe mpandara hoe concessionnaire mitondra marque eto Madagasikara dia manjary manimba ny tsena satria ohatrohatran'izany zao mba promotion an'le eto amin'ny tanàna fa zao any anatin'ny reny ataontsika hoe toeram-pizahan-tany dia misy an'le vazaha manana seka io karenjy io zany le reny ny ampiasainy zareo no tena isan'ny mividy an'ilay le karenjy kely fa tsy le karenjy mazana 2 na misy manao an'le mazana 2 ihany hoentina manao an'le circuit any anatin'le toerana fizahan-tany reny zany tsy hatra fotsiny zay dia isan'ny anankiray ihany koa zany mikasika an'le hoe rehefa miresaka fianaratsoa anao dia isan'ny mampalaza amin'ny fianaratsoa misy an'le train fianaratsoa côteste zany na FCE mandalo fahasahiranana be izy io satria nisy
loha masinina moa zany le nanaovana resabe tamin'ny fotoanandro serasera be ko nafarana avany Espagne io zany masinina efa nisy tranotrano kalamasina anakitelina tambatra zany frein fotsiny lay mitarika fotsiny zany hoe mifampilonana io zany lizy de loha-masinina avy tany Espagne efa niasa fa tsy miasa antsony zany no hita de natao to de tonga aty fa izy loha-masinina an'le aty tanan'oro zany de na ohatrany hoe nampindramina fotsiny de efa mibataina tany de naverina ty Antananarivo de olaolana kely olo izy io FCE de tena manandanja lehibe eo am'sehatry ny fitaterana satria de misy commune farafahakeliny 3 ao nelan'iny zany trany manapatrany eo tsy misy afa-tsy train no moyen de locomotion zany na hoe fitaovam-pifamoivoizana ahafahana ray mamoaka ny vokatra faharoa vezivezen'ny olona fahatelo raha misy ty salamana ohatran'izany ka hoe manao evasanina na évacuation sanitaire de io ihany no ahafahana mitondra lesy de betsaka reo atotsika efa navita be tao amin'ny FCE piasa zany misotro ronono indrindraindrindra de zay le izy hoe tsy fantatra ntsony hoe CNAPS sa CRCM sa inona no mba ahafahana satria dia efa matona ny nandry efa namoiny eny nefa tsy nahazo akory n'le fisotrondronono de mba mino koa sika zany fa iva zany olan'ny FCE zany nanaraka vavao maly makasika an'le FCE de hoe ao anatin'ny vinavinan'ny fanjakana ny amelina indray ny lina FCE moa zany efa voaresaka tao zay efa elo sa ao anatin'izany vinaviny zany matsy le hoe nanafaran'le loha-masinina ataontsika hoe tsy tapa-kevitra iny tsy tapa-kevitra le satria hoe nalefa kely tany de avao ny sotomina ndray de hitantsika eo zany fa satria betsaka ingeny zavatra voalaza fa ny fanatanterahana le fa ny tena mba nanaitra akory toky satria mitoy am'izany FCE zany de misy resaka fizahantany eo satria ny vazaha aloha ny teratany vahiny de ty satria ren'le zavatra ohatrandreny tsy fahitany amin'ny tsony izy fa zavatra hoe TGV fa lasa reny fa tena hoe aty Madagasikara izy mbola mahita an'izany hoe regarega ka tsy le hira le fa niainy tena mandalo aty Madagasikara izy mbola mahita karazana hoe fiarandalambe ohatran'ireny de tia ny vahiny mihitsy manao an'lizy ary eo anatin'le hoe mba hapahany amin'ny fizahantany zany de am'resaka fizahantany zany de navoaresaka kely an'izany le ministry ny angovo sy ny resitry ny angovo sy ny akoranafo zany de nanazava ndray izy mikasika an'le solika hoe solika misy fa nisy kely fotsiny le am'le hoe fatarany le fitaterana ary isambo avy eo amin'ny 10 jolay manodidina eo zany lizy fa ny daty aty ampelantananay aloha ndre matoa plaza vaovao ofisialy tsy zay efa manodididina 10 jolay ihany izy fa ohatran'ny arindrina kelin'le voalazanao raha ny enonay fa de enao moa zany miteny fa 10 jolay de hoarahantsika eo ihany neto ndray zany mahazotsiny ka satria vakansy de mampitombotombo keliny anina de zay mahatonga le fikortanana fa izy ataona eny misy vakansy foana mba tsy tena misy otr'izao de zao nge zany le manahirana ary toko raha fahalomanany fa ny atao hoe moa zany gouverner de hoe prévoir zay le izy fa zany rehefa mihaino an'le fanazavan'le plaza vaovao official de hoe gouverner sy matoritory efa fantatro zao zany fa ho avy ny vakansy de tokony efa misy prévision azany hoe hiakatra ny filana amin'ny solika de efa tokony mitombo zany ny solika any amin'ren'le dépôt ohatrany hoe ny alarobia zany eto Antananarivo miampinetsy son'ny rano fa le ministre ohatrany hoe tena normal ve le zavatra resany zay nge le manahirana be an'le izy ohatrany tsotsorona zany satria zany le izy le olona mampitombo kely any ny vakansy koa moa zany efa haute saison nge zao monsieur le ministre haute saison zany de efa ça se prépare ao zao ny vazaha efa tena manana fotoana lava satria fa tsy hoe gouverner sy matoritory de ohatran'izay moa le mitranga mifandraina tonga antsika ny resaka n'le kongo teo efa avo efa mamon'olona le aretina zay va mikropaka satria zany le endriky le gouverner eto amitsika isy le matoritory enjana lay zavatra mitranga ary ny zava-misy zao ilarana ny lasantsy ilarana ny rano tsy zavatra tsy ilarana tsisy hoe olana tsy mitranga volanao any amin'ny banky ary mbola ilarana vao mahazo mbola mahazo an'izao rehetrarehetra tika raha nga mafy mihitsy raha ilahatra io tena ny olona efa mifanohitra am'izany zavatra atao le anatsotra ny fiainana mivoka pikaroana rehetra de anamora mba tsy antanina fotoana satria tsika ihany ingeny nolazan'izany ny fotoana de volamena
de ohatrany mifanoatra am'izay nefa le zavatra toitsika zany mandany fotoana be mihitsy za raha vely milahatra vary vatsitsinjo tosika famenovolamena dolo zany zao mitanana sy nify ohatran'izany re mamorona olana de mitondra vahaolana de hoe iny mesy fanamaha olana nefa zavatra tokony nandeha ho azy a fa zay ilay manahirana ny mpitondra fanjakana nefa tsy miaiky an'izany mihitsy hoe misy zavatra tsy mety misy fomba fiasa tsy araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena de io zao le resaka hoe TVA banky a de tena hoe atao anatin'ny enim-bolana zany tsy voalamina tsy voarindra ohatrany hoe naleva fotsiny hoe io tsy maintsy hitakina volonareo de aty amin'ny miditra fa fito volana tsika hoe jerena izy sy ny fomba hoentina mampiatra an'le lalam-panorenana isany hoe aorina lalam-panorenana na lay lalàna fehizoro ohatrany tsiraraina le jereo ngely izy hoe marina fa hoe ririnina zao fa tsy hoe ririnindasa tsy tsarona tsaroko tsara tamin'ny fotoana nampirongatra ny covid eto Madagasikara ny tale général ny etra mihitsy nanao filazana fa ianareo mpanao vanty en ligne tompoko a dia tsy maintsy ho tangosana etra mba ho an'ny kaisara satria mamono a iretsy le mpandraraha ara-dalàna ny filohan'ny repoblika mihitsy le niteny isaky herinandro isaky ny farany herinandro tao amin'ny fahita lavitra sy ny haino manjerim-bahoaka no niteny hoe janony io fa alohany tanora mba hiasa eritrereto am'izany a ny aty zany milaza hoe mila tangosana etra mila mandoa etra ny mpanao vantan ligne de niatsy hoe atsaro de izao ndray de miresaka an'ity kabary politika no entina mandrava loi de finance initiale LFI ny lalàna feny teti-bola sy ny fitatanam-bola mpanjakana le fototra zany ho an'ny taona 2024 dia sokajina lalàna atao hoe lalàna fehizoro eo amin'ny sokajina lalàna zany de akoatra ny lalam-panorenana izy fototra de ny lalàna fehizoro manaraka izy ny loi organique ary io de efa lany efa miatra sy loi de finance ny loi de finance rectificative ary moa efa tsisy zany hoe matoy zany ampiarina de efa vita didy fampiarana de amin'ny filohan'ny repoblika manao moka an'izany de zao mandeha zany izy efa miatra le fia aty amin'ny volana jolay zany de mamoaka fanambarana ny eo amin'ny DGI satria ny LFI no mamaritra le roapolo isanjato resan'ny tokana fambolana any amin'ireo ataontsika hoe zanabola amin'ny volendramina amin'ny banky fa tsy eo ihany a fa amin'ny contrat d'assurance sy amin'ny retraite zany de misy tataovanarary amin'ny TVA fa aty amin'ny contrat d'assurance sy ny resaka any amin'ny retraite 15 milliards d'ariary no efa kotikotiny fanjakana efa hiditra ao anatin'le izy de diny hoe simple communiqué avy aty amin'ny DG ndray hoe jerena ndray a ny fomba loi organique de simple communiqué ty ananina ty miteny hoe mbola fampidiniana kely ty fampiarana ty zany kely le manahirina eto amitsika zany le manahirina eto Madagasikara normal be ny olona raha ohatra ka hoe ary mety santolo mahatonga le communiqué tany amin'le Élysée Place satria mivoaka io lavitra koa moa any amin'ny Élysée Place manera didim-panjakana foana amina kabary politika ary rehefa nisy adihevitra tany aloha ny tenin'ny filoham-pirenena de tahaka ny didim-panjakana hoe tsy mikabary zany ny andriamatoa Andry Rajoelina hoe zao de toa tsisy hoe miandry taratasy isina hoe miandry izay lay manahiranao anatin'le izy hoe manahoana lay fomba fiasa sanatriny vava ohatrany hoe masika biara amiteny hoe mamerina le sans qualité fahiny mbola mitoy le izy manao nary samy misy dokadoka kely mandeha le izy andaoary zay no feokira famantarana zany fa manomboka eto de afaka miara-dalana aminay no pieno raha manana fampitam-baovao atao na fanamariana ihany ko eny tsy maninana tsikera amin'le hoe afahana manatsara zavatra na ao amin'ny fiarahantsika zany na ihany ko eo amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena raha ohatra ka efa misy vonina ao mba atyo de raisiny izy eo ampiandrasana an'izany de toizana ihany ny tafa zany sy ny denika satria mezaka mitady ihany ny vaovao fa mangina be mety ny any am-pitana amin'ny masina any eny manana ny manahirana azy ko moa ry zareo ka mety zay ngama satria miandry ihany tsika hoe inona ny tena resaka ny fanaovan'ny rotota marina na hoe niandry an'le hoe fampitam-baovao iraisana communiqué conjoint ny ran délégation na malagasy ny délégation na frantsay tao anatin'le fionan'ny rotota
ao anatin'le resaka nosy manodidina na ny îles éparses zany na ny nosy malagasy moa zay teneny anazy voambolana daholo zany fa ny zava-dehibe de hoe ny ao amin'ireo nosy kely misy efatra dimy moa izy tany ampiandohana zany fa efatra ny tena vao resahana betsaka ka ny telo amin'ireo amin'ny lakan-dranon'ny Mozambique ary ny ray somary aty avaratra Atsinanana aty amin'ny ranomasombe Indiana dia miandra zany hatrea de mangina be mihitsy zareo frantsay manoloana an'lisy fa ny aty amin'ny akolafy malagasy zany niezaka hoe tany hoe karazana fampitam-baovao efa vaomana aty atoerana ihany le izy ho alefa ao arinan'le fionana any andafo hoe reto no nitakiany délégationna malagasy tao anatin'le izy délégationna malagasy moa raha ny tena marina zany de hoe délégationna fitondram-panjakana zay ngamba ny tena marina zany hoe solo tena fitondram-panjakana le izy ary raha ataontsika hoe fampitam-baovao sy ny hevitra zay nentina tao anatin'le izy de ny hevitry ny fitondram-panjakana zany satria tsy nisy ny alohany fatelopolon'ny volana jona iny ny hoe fakakevitra tamina hoe consultation zany tsisy na public io na hoe ao anatina cercle élargie tsy nahinona zany teto hoe mba nisy sehatra nakakevitra ny atsona ny ray aman-dreny na reo tia-tandrazana zay mahasolo tena ny vahoaka malagasy zany ny sehatra misy azy avy sy ny traikefa zay ananany tsy nisy an'izany de ny raha nahita ihany zany le izy hoe ny fitondram-panjakana zany no iny ary teony zany tsy mara manahirana satria hoe lasa raharaha-panjakana ve le sa raharaha-pirenena no tondrana n'lay resaka nosy manodidina ny îles éparses zavatra mitranga aloha zany hatreto ny vita hatramin'ny fahatelopolon'ny volana jona sy ny natao nanodidina n'iny de raharaha-panjakana andao za tsisy miaraba tompoko allo manao ana samy hafa moa zany atoa raha firenena tsy ny raha-panjakana tenena zao ikeny andevay pourcent anareo automacateur de savalao fa rehetra apipianatao da tsy lany mapanjakana la na pirenena zao teny zavatra anankiray mahafinaritra anao tena momba ny resaka froazy tena mahafinaritra tokoa ary tamina tsilaka miakatra teo amin'ny fitondrana de todika tany amin'ny patsinana anana miala tany frantsay fa faizany frantsay kapotika daholo io masinaritra rehetra tanymana de vatrero verona ihany nafandeha io de nandesana tsara ihany ka ity fitorana andrarajoely ity satria mile mitadakolany tsy milan'ireo zaka tena manjoalika marohitra izy zany ngamba ny taraina tamile frantsay iny amerina an'ireo amin'ny alana an'ireo loha masinina zay fanatarana lalana dianan'ireo hoe mba andeha tsara tokony satria fanjakana frantsay manetraka an'ity de hoe akenany aminao sisa vaolana mety am'ty ireny malala fa tsy vity te aty am'ty fitamborambola ty amin'ny tsy lekemety de ohatroatra zany olana mitraiky satria le fandanidanimpona ampanjakana zany zao de tsy maintsy mitady io zany mila lavain'le zamety foana le izy nefa miandeha zay zao fitrakinan'ile ba mety mbola afaka miverina anao rehefa avy ao satria ny fotoanantsika mbola lava de verenantsika ihany mikasika an'le nosy manodidina hoe ina anao ambadika le fanginanjoro frantsay mikasika an'izy iny mitady vaovao ihany reo gazety frantsay nisy an'izany na France 24 ny any amin'ny tambazotra n'izany ny any amin'ny Le Monde ihany koa fa ny aleo hoe nitatitra ny fitakinisy olo tena malagasy no isy an'ny voaresaka tao fa ary ambadika ihany zany aloha misy mitsombony zany fofopofony ny amin'ny hery zareo frantsay aloha dia tsy anaiky velively fa mbola tsy ofisialy zany ny amin'ny hoe mahany Madagasikara nireo nosy ireo fa misy antsy vonona aloha ambadika eo fa